malala ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Faly miaravantsika ry havana natrady izao alahady farany amin'ny volana febroary 2024 izao. Alahady fahavalo manaraka ny epifania, alahady ibanjinantsika FJKM loha hevitra hoe mitana ny tenin'ny tompo. Ny liturjia ampiasaintsika dia liturjia amin'ny endriny faharoa. Ny dekona miasa dia ny sokajy mino. Ny mitondra ny tenin'Andriamanitra dia ny mpitandrina mizadra raha eto an-toerana Randriana Mintso Onja. Ny mpitendry ny zava-maneno Ravelson. Ny fanekem-pinoana ampiasaintsika dia fanekem-pinoana faharoa. Andeha isika hitsangana sy hideran'Andriamanitra ka hovakitsika miaraka ny salamy faraka amby 100 andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Ary aorian'izany dia ataontsika ny hira faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Aleluia. Hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova, ka dinihan'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, mianatra sy mamindra fo Jehova, nomeny hanina izay matahotra azy. Tsarovany mandrakariva ny fatony. Ny herin'ny asany naseho amin'ny tamin'ny olona, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Amen. Ivavakisika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, midera sy manome voninahitra anao izahay raha afaka miseho eto anatrianao ankehitriny. Mankalaza anao izahay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra marina ianao. Koa manatona anao amin'ny fomba bebaka, manoloana izany fahatsaranao sy fitiavanao ary fahamasinanao izany izahay. Fa ratsy izahay tsy nahay nity arak'izay tokony tiavana anao sy ny namanay, ary tsy nandeha tamin'ny fahamasinana arak'izay nafaranao anay. Koa mifona aminao izahay Tompo, mamelà anay, mamelà ny elokay. Ary misaotra anao izahay fa raha meky ny fahotanay izahay dia matoky sy marina ianao, ka mamela ny fahotanay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Koraisinay amin'ny finoana sy ny fifaliana, ny famelan-keloka atolotrao, ny mpanota amin'ny bebaka rehetra. Misaotra raha eo noho ny amin'ny Jesosy zanakao, mifono eo ankavananao. Ankehitriny ary, mangataka ny fanahy masina izahay mba hitarika anay amin'izay rehetra ataonay eto. Fa tiany atao voninahitra ireny, irehetra ireny, mba ho fampandrosoana anay vahoakanao, ka olona no avoazonao indray izahay aorian'izao fanompom-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao mpamonjy anay no angatahany izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Izao tsika
dia tonga eo amin'ny fotoana ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ka dia alohan'ny voankazo mamy ka atsoina ny tompon'andraikitra mba hiakatra ety. Dia faly miakapantsika indrairaka izy amin'izao fotoana ny voankazo mamy izao dia ao ampitomboana mandrakariva ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ndaontsika hanao hira anankiray 5 sy 750 dia mitsangana daholo ny ankizy sy ny tanora rehetra anatanteraka izany hira izany isika. Eu atratrarao Jesosy dia mahafinaritra fa ny afa-mampahory ka tsy mahasambatra raha ianao maro afaka ny taotro si Jesosy tsy ao. Vavaka isika. Jesosy, misaotra anao indray izahay fa afaka mihaona amin'ny teninao. Dia azo kafy ara ny fonay, ny sainay, izay rehetra ty aminay mba hahandray izany teninao izany. Dia misaotra Jesosy. Amen. Petraka isika. Sokafa baibolintsika filazantsara ny Lioka toko voalohany. Lioka toko voalohany. Lioka toko voalohany ny andininy 5:30b. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fanahy masina ho tonga ao aminao. Dia jerevantsika indray andeha amin'ny 7:30. 37. Fa tsy hisy sy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Iverenantsika ataontsika ao anatin'ny saintsika tsara izay teny anankiroa izay. Inona moa ilay voalohany? Ny fanahy masina ho tonga ao aminao. Dia iny manaraka anazy? Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Ianarantsika kely izay teny izay. Inona hono tsy tanteraka? Rehefa maninona? Ahoana ilay andininy 5:30? Rehefa ao aminao ninona? Fanahy masina. Tena ao aminao ve ny fanahy masina? Izay ny anarantsika izao. Nareo rehetrarehetra ilay nitsangana rehetrarehetra ireny ve efa tena matsiaro mihitsy ve nareo hoe tena ao amiko mihitsy ny fanahy masina? Ataovy mafy be hoe eny sa tsy? Tsy ny atsasany izany eny fa ny atsasany tsy ny teny. Androany tena ataovy ao anatintsika ny fanahy masina. Tadidinareo ve ilay tantaran'ny Maria io? Tamin'ny krismasy tsika ange krismasy foana ny androm-piainantsika. Tamin'ny krismasy, inona ny zavatra nankalazaintsika tamin'ny krismasy? Naterahan'ny mpamonjy. Naterahan'ny mpamonjy. Dia ao anatin'izay hoe iza moa ilay renin'ny mpamonjy? Maria. I Maria io nomena ny fanahy masina io. Olona tahaka antsika ihany. Mety mahazo fanahy masina ve tsika? Amin'izao fotoana izao efa teraka le zanaky Maria efa inontsika izy izany izao. Mafy be? Mafy be mihitsy. Mbola vitsy kely mihitsy ilay maheno an'ilay izy tena mpamonjinao sa tsy mpamonjinao tenena mafy be mihitsy. Mpamonjy.
raha tena mpamonjy antsika Jesosy Kristy dia inona izany ny ao anatintsika? Fanahy masina. Dia jereo ange, raha tena fanahy masina ny ao anatintsika dia androantsika hianatra kely indray. Hianatra kely indray tsika hoe ny fanahy masina ao anatiko. Noho izany rehefa ao anatin'ny fanampivavahana za dia nanomena telefônina ary ho soloin'ny baiboly eo an-tanako dia inona no jereko? Dia na misy baiboly arô rehefa mitory-teny pastera dia inona no nenoko? Tory-teny. Dia naratsika mba hananatsika ilay tena hoe hananatsika antoka fa tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra nataon'Andriamanitra. Afaka miaina n'izany daholo tsika rehetra rakizy. Tanteraka ao amintsika ny zavatra tsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miaino sy mampiatra an'io tenin'Andriamanitra io isika ary indrindrindrindra ny fanahy masina ao anatintsika. Iza ilay fanahy masina ao anatintsika? Jesosy Kristy. Ahoana moa ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mandondona niditra sa tsy niditra? Mivoainao ny varavarana sa tsy mivoainao? Rehefa mivoainao ny varavarana fonao dia ny fanahy masina ho tonga ao aminao fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Aiza nahitantsika ny teny rehetra nataon'Andriamanitra? Ao amin'ny baiboly. Androany izany tsika rakizy raha tena tiantsika ho tanteraka izany ny fanahy masina ao anatintsika, ahafahantsika mangataka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay tiantsika, dia izao hoe mila ny tenin'Andriamanitra isika. Mila mino ny tenin'Andriamanitra isika, mila matoko ny tenin'Andriamanitra isika, ary mila miankina amin'ny fiainam-bavaka isika. Ny olona izany manana izany tany fiainam-bavaka izany rehefa tena manana fiainam-bavaka ianao dia afaka manatanteraka tsara ny fibebahana. Dia amin'izay fotoana izay ianao dia averiko indray hoe mino ianao matoky ianao dia afaka miankina ianao dia afaka manantena fatanteraka ao aminao izay irin'ny fonao. Da ho azontsika hitsangana indray ary. Verina ilay teny dia atao mafy tsara amin'izay. Isa 2:3. Fa tsy izy. Aiza misy azy? Akompina ny baiboly, averin'Andria mandeha dia atao mafy noho ilay teo. Ny fanahy ho tonga ao. Fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Petraka isika. Ao aorian'ny voankazo mamy dia hiroso amin'ny vaky teny isika. Ka iangaviana ny tompon'andraikitra mba hiroso amin'izany. Hiary vavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra tianay fa tonga amin'ny fotoana amakiana sy hienoana ny hafatrao. Misaotra ny amin'ny teninao tompo izay ampaherezanao anay. Satria tsy ny mofo ihany no ivelomanay fa ny teny rehetra izay aloky ny vavanao Andriamanitra. Ko mangataka ny fanainao masina izahay, ameny ny fonay tsirairay avy, ka tonga ny teninao ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Maka ny soratra masina tsika. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky Genesis na Fiandohana, toko 1:20.
atomboko amin'ny andininy voalohany ary faranana eo amin'ny andininy fahavalo. Genesis na fiandohana toko faraika amby roapolo andininy voalohany ary faranana eo amin'ny andininy fahavalo. Ary Jehova namangy an'i Sara arak'ilay efa nolozainy, ary dia nataony Jehova tamin'i Sara arak'ilay efa noteneniny. Dia nanananaka i Sara ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama, efa antitra izy. Tamin'ny fotoana izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Ary ny anaran'ny zanany izay teraka, ilay nateraka Sara taminy dia nataony Abrahama hoe Isaka. Dia nofirainy Abrahama Isaka zanany dia efa teraka valona izy, arak'izay efa nandidin'Andriamanitra azy. Ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany izy. Ary Sara efa nampomezon'Andriamanitra aho, izay rehetra mandray dia hiara-ome amiko. Ary io koa izy nampozony izy koa moa no ilaza amin'ny Abrahama fa hampinono zaza Sara, ka rehefa niteraka zazalahy taminy aho rehefa antitra izy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia notazana, ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro na notazana ny Isaka. Mbola ito ny fakiteny. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely, anao ahoana re no ahatanteraka izany fa tsy mahalala lahy aho? Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe, ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin'ny avo indrindra analoka anao, ka ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta avanao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza. Ary efa mandray enina izy izao, izay atao hoe momba, fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Dia hoy Maria, ity ny ankizy vavin'ny Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. Mbola ito vakiteny. Hebreo toko 12, ny andininy 12 sy 12. Hebreo toko 12, ny andininy 12 sy 12. Ary nahasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hananananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no ny aviany maro, toy ny kitany eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amin'ny moron-dranomasina izay tsy hita isa. Ray Masinao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aorian'ny vakiteny dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 12 sy 900 ka ny andininy voalohany ihany. Aorian'ny hira dia hiaino ny toriteny sika izay ataon'ny toriteny mpizadrara, tangina mpizadrara. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva nefa fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ity alahady no alahady farany amin'ny epifania, ary ho antsika izay mamaky perikopa tsara dia amin'ity herinandro ity isika dia efa miditra sahady
ao anatin'ny vanim-potoana ny antsoina hoe karemy. Fa ity alahady ihany koa ry havako malala no alahady amarana antsika amin'ny fibanjinana ny loha hevitra manao hoe mitana ny teniny ny tompo. Afatra roa no ampitaina amintsika amin'ity anio ity. Ny voalohany dia fanamafisana fa tena mitana ny teny tokoa ny tompo, ary ny faharoa kosa dia izao, ametrahana amin'ny fanontaniana ny amin'ny hoe inona ary ny tokony ataontsika. Izany tokoa mantsy ny zava-nisy tamin'ireo toriteny rehetra izay nataon'ny mpianatra Jesoa, nataon'i Jesoa, dia rehefa resy lahatra ilay olona tsiraray avy nandre, dia nametraka fanontaniana ny amin'ny hoe inona ary ny tokony ataonay. Andeha ary havako malala ho jerentsika ny amin'izay havatra voalohany izay ny hoe tena mitana ny teny tokoa ny tompo Andriamanitra. Manamafy izany ireo perikopa rehetra izay novakiana tamintsika tamin'ity androany ity. Aoka ary sokatra eo anoloanao ny bokin'ny Genesis toko 1:20 ary ny 9 no andeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Genesis toko 1:20 andeha raha antsika mamaky ny 9 manao hoe ary Jehova namangy an'i Sara araka ilay efa nolazainy dia nataon'i Jehova tamin'i Sara araka ilay efa notenenina. Jerevy tsara ilay fampiasan'ny mpanoratra ny amin'ny teny izay ampiasainy. Jehova namangy an'i Sara araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon'i Jehova tamin'i Sara araka ilay efa notenenina. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mitana ny teniny, ary tsy miova na dia ohatra ny silaka ho mainty aza ozy izy amin'ny fitenenantsika ny amin'izay rehetra nolazainy, fa dia arak'izay nolazainy, arak'izay niteneniny no tanterahany. Dia hitantsika tsara ny tantara izay niainan'i Abrahama sy Sara. Raha dinihana tsotra ry havako malala, tahaka ny hoe mijery horonan-tsary anankiray isika. Koa satria efa hita ny hafarany dia ohatrany tsy mahaliana tsony ilay izy. Ary eto izany izao dia sahala amin'ny hoe efa hita ilay hafarany Abrahama sy Sara dia ohatrany zavatra tsy dia manaitra antsika tsony ilay fanambarana, fa alaivo sary an-tsainany hoe zavatra tsy mbola rentsika mihitsiny. Izao miseho amintsika izao dia misy tantara mandeha ny filazana ny tantara. Mampanantena Jehova fa hiteraka i Abrahama sy Sara. Ary ny tena zavatra mampitaitaina ao anatin'ilay tantara dia efa 100 taona i Abrahama ary Sara efa 4 taona, efa 70 taona. Nefa dia mbola mampanantena Jehova fa avy amin'ny taranak'i Abrahama no isehoan'ny anankiray ary hitahina ny firenena rehetra. Dia hitantsika ny tantara fa tanteraka arak'izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Sara ny zavatra nitranga. Nahazaza lahy tokoa izy, zanaky ny fahanterana, ary dia ny anarana natsoiny hoe Isaka. Mampiharihary izany ry havako malala, mampiseho amintsika ary mampisongadina fa tena mitana ny teniny ny Andriamanitra ivavahantsika. Eto izany dia fanamafisana ny amin'ny perikopa izay novakitsika tamin'ny herin'ny androany fa Andriamanitra tokoa tsy mba olona ka handainga na sanatria zanak'olombelona, fa rehefa miteny izy dia tsy maintsy efainy izay rehetra noteneniny, ary rehefa nilaza izy dia tsy maintsy tanterahana izany. Fampahirezana lehibe ho antsika ry havako malala izany, ny fahafantarana fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mitana ny teniny. Dia eto izany dia mitarika antsika ny soratra masina hitodika indray hoe inona moa ny tenin'Andriamanitra efa reko, inona moa ny teny fampanantenan'Andriamanitra efa nambarany tamiko, ary dia tadidinao tsara ve izany teny izany. Fa ny soratra masina eto dia mampianatra antsika fa tsy maintsy ho tanteraka izany rehetra izany. Ny olana kely ry havako malala dia izao, amin'ny maha olombelona antsika dia tsy manana faharetantsika, fa aseho amin'ny soratra masina miharihary fa ny fihevitr'Andriamanitra dia tsy tahaka amin'ny fihevintsika, ary ny lalantsika dia tsy mba lalan'Andriamanitra. Izany hoe hafa mihitsy ny fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, ary izany ny zava-nisy.
inona moa ny olana tamin'Andriamanitra? Raha toka mbola vao niteny tamin'ny Abrahama izy dia efa nataony toe-jaza i Sara vadiny. Fa tsy nitanterahana zany satria Andriamanitra manana ny fotoanany izy. Ary izay fotoanan'Andriamanitra izay no mahatonga antsika tsy haharitra indraindray. Hitantsika moa ny tantara fa na i Sara aza dia napirisika any Abrahama hoe mba hatateraka ny teny fikasan'Andriamanitra dia izao atao. Tsy ry havako malala. Fa Andriamanitra rehefa miteny, rehefa milaza dia tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nampilazainy. Ary zany raha teo ny zavatra voalaza tao anatin'ny voankazo mamy teo nolazain'ny anjely tamin'ny Maria fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nampilazain'Andriamanitra. Ry havako malala, fampaherezana lehibe ho antsika izany. Fampaherezana ho asy ianao ny fahafantarana fa tsy maintsy ho tanteraka. Fa eo amin'izay no hipoiran'ny fanontaniana ny amin'ny hoe voalohany dia izao, ary ianao ary mba ahoana? Ray volana izay nibanjina antsika ny lohahevitra manao hoe mitana ny teniny ny tombo, ary isika mba ahoana? Mba isan'izay mitana ny tenintsika tokoa ve isika ry havako malala? Mamperitreritra ihany mantsy ny zava-misy satria nahoana? Isika dia mitonona ny tenantsika ho zanak'Andriamanitra, ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia tokony izay toetra an'Andriamanitra ihany koa no toetrantsika. Ka raha mitana ny teniny Andriamanitra raintsika, isika zanany koa zany dia tokony mba olona mitana ny tenintsika. Dia mamperitreritra antsika izany, mampitodika antsika hoe inona avy rehefa nolazaintsika, inona avy rehefa notenentsika, ary firy amin'ireny no efa voatanantsika. Ankoatra amin'ny maso dia ny vava no taova anankiray isan'ny sarotra fihezina eo amin'ny vatantenantsika olombelona. Ary mampiavaka azy mantsy dia izao, sady mampiditra izy no mamoaka. Ny vavy zany lay ampidirina rehefa tsy voafehy dia fahasombana ho an'ny vatana. Resaka sakafo ohatra, sarotra antsika no mifehana io. Raha tsy efa ordonnance avy any amin'ny dokotera no miteny hoe ity tsy azonao hohanina, izay vao atao iny ajanona hoe tena tsy azo hohanina ho ity. Fa raha ny sitrapontsika dia ny mihinana ihany. Fa ilay mivoaka avy ao ihany koa, ary anisan'ny tenenan'i Jesosy ny amin'ny hoe tsy izay miditra amin'ny olona amin'ny maharatsy azy fa izay mivoaka avy aminy. Sarotra ihany koa ny mifehy. Ary indraindray tsy fantatsika akory aza izay lazaintsika. Dia rehefa asena verina amin'izay dia misy miteny hoe aleo sy tomoko indray le teniko teo satria tsy voatana. Andeha ry havako malala mba hanao tahaka an'Andriamanitra raintsika isika. Ka raha Andriamanitra izay mitana ny teniny izy dia mba isan'izay mitana ny tenintsika ihany koa isika. Ny dikan'izany zany dia izao, eritreretina, saina lalina, ary ireo tolo-razantsika dia nampianatra mihitsy aza hoe avadibadio impito ny lela zay vao milaza, zay vao miteny. Dikan'izany saina tsara izay rehetra ambara mba ho tahaka an'Andriamanitra isika, ka izay rehetra ambarantsika dia tsy maintsy tanantsika hatramin'ny farany. Fa ny fanontaniana faharoa dia ny hoe inona ary ny tokony ataontsika, ary izay no hafatra faharoa ampitaina amintsika amin'ity anio ity. Inona ary ny tokony ataontsika? Andeha hovakiana indray ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo, toko 1:10, ny 2:1 sy ny 2:2. Inona ny tokony ataontsika? Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na Sara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahaja azy izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niaviany maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra, ary toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Inona ary tokony ataontsika? Voalohany dia izao, manana finoana. Inona hoe ry havako malala? Manana finoana. Finoana no nandraisan'ny Sara hery hanananaka. Ilaina zany ry havako malala ny fananantsika finoana, fahatokiana an'Andriamanitra, fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mitana ny teniny. Izay tena tiana tsindriana ry havako malala dia izao, finoana mampanaiky atsika, finoana mahatonga atsika hanana faharetana, ary finoana mahatonga atsika hiaritra ny zavatra rehetra. Zany ilay finoana takiana
vokatry ny fahafantarantsika fa mitanany teniny ny Andriamanitra ivavahantsika. Nanaiky Abrahama, nanaiky Sara fa hiteraka zazalahy tokoa izy satria natao fa mahatoky ilay nanome ny teny fikasana. Nanana finoana tao anatiny izy ireo, ary izany koa no mba tokony ao anatsika, anana finoana velona ka tonga atsika hanaiky izay lalana hitondran'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Ary ny faharoa dia ny hoe ny finoana velona ao anatsika izay mahatonga atsika hanana faharetana sy hanana fiaretana amin'ny zavatra rehetra. Lalana sarotra, lalana nalovany i Abrahama sy Sara. 520 taona no niaretan'izy ireo ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, izay nampilazaina fa ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ary ho tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina ny taranaka ao. 520 taona izy ireo niaritra, fa raha tsy nanana faharetana izy dia tsy ho tanteraka teo amin'ny fiainan'izany, fa satria nanana faharetana izy vokatr'ilay finoana izay tao anatiny. Ianao koa ry havako malala, maro ireo zavatra izay mifamaofao eo amin'ny fiainanao, manafoana mihitsy aza ny finoanao an'Andriamanitra, fa manana fahatokiana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary Jesosy Kristy aza moa dia efa nampianatra mihitsy hoe tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Manana ary finoana, manana fahatokiana fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra izay miseho eo amin'ny fiainanao. Izany no tokony ataontsika ry havako malala amin'ny fahafantarantsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mitana ny teniny. Manamafy izany Paoly apôstôly ny amin'ny hoe miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Fa anisan'ny faharoa izay tokony ataontsika ihany koa ry havako malala dia ny anana fanantenana. Ny anana fanantenana eo amin'ny 2:12 dia misy teny tahaka izao ny hoe avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty, izay efa toy ny maty. Izay tena tsindriana sy hazavaina zany eto ry havako malala dia izao: eo amin'ny tontolo tsy misy fanantenana, eo amin'ny tsy misy azo anoharana, eo amin'ny tsy misy azo atao, dia manokatra lalam-baovao ho antsika ny Tompo. Izany ny zava-misy eto. Efa 100 taona i Abrahama, efa 70 taona Sara, efa tsisy ninona azo atao intsony zany raha eo amin'ny lafiny fiterahana. Ary ambaran'ny Baiboly aza moa dia hoe efa maty ny kibony Sara, izany hoe efa nitsahatra azy izy. Fa mahita lalan'Andriamanitra, ary any amin'ny Genesis tenin'Andriamanitra amin'ny Abrahama mihitsy aza ny hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain Jehovah atao fa. Manana faharetana ry havako malala. Hitantsika ihany koa ny zava-nitranga tany amin'ny tantaran'i Maria sy ny anjely. Hiteraka zazalahy ianao, hoy ny anjely tamin'ny Maria. Dia namaly Maria, ahoana re no ahatanteraka izany, fa tsy malala lahy aho. Dia hoy ny Tompo hoe, hoy ny anjely taminy hoe tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nampilazaina. Ary nanana fanantenana i Maria fa ho tanteraka izay lazain'i Jehovah, ka niteny izy ary nijoro vavolombelona manao hoe inty ao ankizy vavin'ny Tompo, aoko ho tanteraka amiko araka ny teninao. Ry havako malala, ilaina ny fananana fanantenana amin'izay rehetra mitranga sy miseho amin'ny fiainantsika. Eny, fa na dia eo amin'izay heverintsika fa tsisy azo anoharana azy. Ny fiainantsika indraindray ary maro mihitsy aza dia tojo eo amin'ny hoe raha fotsy be very laona. Dia maninona? Miandry izay hikatonana. Ny olona miteny an'izany zany dia olona efa very fanantenana hoe tsisy ninona azo atao intsony. Fa minoan'Andriamanitra, fa Andriamanitra ivavahantsika dia manokatra lalana eo amin'izay heverintsika fa tsy misy azo atao. Firifiry moa ry havako malala, ny olona niditra tany amin'ny hôpitaly ka nilazany mpitsabo taony hoe efa tsy misy ninona azo atao intsony aminy, fa dia miandry ny fahafatesany sisa. Ary firifiry koa nefa tao aorianan'izay, ny olona nifanena tamin'ireny mpitsabo ireny ka gaga mpitsabo hoe fa ngahy ianao mbola velona indray, satria Andriamanitra ivavahantsika dia afaka manokatra lalam-baovao eo amin'ny fiainantsika. Fampaherezana ho asy ho anao zany. Ary na teo amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany aza, dia be ny zavatra impossible
fa tanteraka fonizy dia tia-tany. Lehilahy avy any Kibondreniny dia efa jamba, fa hain' Jesosy no nampahiratra amin'ny masina. Lazarosy izay efa natelo ny fasana efatra andro 3 andro, fa natsangan' Jesosy tamin'ny maty. Hain' Jesosy atao ny zavatra rehetra. Fampahirezana ho asy ianao zany. Na inona zavatra mitranga, na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika dia manana fanantenana. Fa eo amin'izay heverinao tsisy azo anoharana, eo amin'izay heverinao sy ilazanao fa eto ny teboka farany, ain'Andriamanitra manova nino deux points isokafany zavatra vaovao indray. Raha fitina ry avaka malala ny afatra nambara tamintsika dia zavatra anankiroa nambara tamintsika teo. Nanamafy isika tamin'ity androany ity fa Andriamanitra mitana ny tenin'ny Tompo, ary izay tokony ataontsika eo anolohan'izany dia isan'izay mitana ny tenintsika ihany koa ve isika. Andeha mba hitana ny tenintsika isika ry avaka malala. Izay rehetra ambarantsika ihany koa dia mba ho tahaka an'Andriamanitra isika, ho tanterahantsika arak'izay efa nolazaintsika. Ary ny zavatra roa nambara tamintsika ny amin'ny hoe inona ihany koa ary ny tokony ataontsika dia zavatra anankiroa ny hoe manana finoana an'Andriamanitra, minoana an'Andriamanitra, ary takiana ao anatin'izany ny amin'ny hoe ekeo ihany aloha izay rehetra mitranga sy miseho eo amin'ny fiainantsika. Ekeo ihany aloha fa miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra. Raha mahatoky izany tsika fa mitana ny teniny ny Tompo, tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nampilazainy atsika dia manaiky izay rehetra miseho aloha isika fa mahasoa atsika ireny. Manamafy izany nisy zavatra ray nitranga tantara tahaka izao. Indray maka nisy mpanjaka anankiray nanana namana tena mahatoky io namana io. Ary io mpanjaka io dia tsy mino an'Andriamanitra, fa ity olona izay niara-dalana taminy kosa dia tena nahatoky an'Andriamanitra. Ary zao foana ny ambety teniny rehefa miaraka amin'ny mpanjaka izy, matokia ary mino an'Andriamanitra fa mahasoa ny zavatra rehetra izay miseho. Dia isaky ny misy zavatra mitranga dia mahasoa zao matoa ataon'Andriamanitra. Indray maka ary fanaon'izy rahalahy moa mandeha mianala, ary tany anaty ala tany nifanena tamina bibidia anankiray izy ireo. Rehefa nifanena tamina bibidia dia tonga dia nitsambotra tany amin'ilay mpanjaka avy hatrany ilay bibidia, ary niezaka niaro azy ity mpanompo mpanjaka. Ary ny zavatra nitranga tao aorianan'izay dia izao, lasa nitsoka tokoa ilay bibidia, fa ny tanan'ilay mpanjaka dia voarimbina ny ratsan-tanany ary dia bory tanany izy. Izay ny zava-nisy teo amin'ny tantara. Dia nampahery azy indray ilay mpanompo ny hoe matokia ary misaoran'Andriamanitra fa mahasoa zao matoa ataony. Tezitra ilay mpanjaka, efa tanako izao ve rangaty miala dia mbola hiteny ihany ianao hoe mahasoa zao matoa ataon'Andriamanitra. Vao tonga tany an-tanàna izy mirahalahy dia nalefa ny tany an-tranomaizina ity mpanompo. Dia mbola nisaotra ny mpanjaka ihany indray ity mpanompo hoe misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra. Indray maka niverina ny aza tahaka ny fanaony ny mpanjaka, ary tany amin'ny toerana izay niazany tany tsy bibidia intsony ny fanena tamin'izy ireo fa olon-dia. Ary rehefa mifanena tamina olon-dia izy dia nentin'ireo olon-dia ireo hatao sorona. Dia tonga tany amin'ny toerana izay nisy ireo olon-dia ary dia navelatra teo ambony latabatra vato, efa mifatotra ny tanana sy ny tongotra fa ho atao sorona hono. Eo am-pikenkenonana ireto olon-dia no nahatsikaritra ity anankiray fa ohatra misy tsy milamina ilay olona atao sorona. Inona ny zavatra hitany? Bory ny tanan'ilay mpanjaka. Ary dia mifampijerijery izy ireo ary niteny hoe tsisy ninona azo atao fa tsy maintsy avotritsy tia, fa tsy mahazo atao sorona izay zavatra ratsy. Satria efa kely maina zany ilay mpanjaka. Tsy andro nyity mpanjaka izay nahatongavana tany an-trano, ary dia namangy ny fonja izy, namoy ilay anankiray tao an-tranomaizina, niteny hoe tena misaotra anao aho, fa hay tokoa miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra. Raha tsy bory izay ny tanako efa nitendako ny ala ary efa tsy velona intsony aho, tena misaotra anao aho. Ary dia tsy taitra koa ity anankiray tao an-tranomaizina niteny hoe dia tena misaotra anao ary mpanjaka fa soa ihany aho mba nalefanao taty an-tranomaizina. Dia gaga ilay mpanjaka, fa ahoana? Efa aty an-tranomaizina ve ianao dia mbola misaotra ihany? Ka tena misaotra anao aho, fa ahoana? Koa satria raha tsy taty an-tranomaizina fa niaraka taminao ny aza, za tsy kile maina
za tsy bory tanana dia za zany nitahak'izay efa lasa sorona miara-miasa ny zavatra rehetra ahazo izay tian'andriamanitra ekeo ihany ary aloha zay rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao fa izany fanekeny zany anefa ry havako malala dia tsy tonga ho azy fa vokatry ny finoana ao anatintsika tsiraray avy ary ny fiaretantsika ny amin'izay miseho dia vokatry ny finoana ao anatintsika ary ny afatra farana ampitaina tamintsika teo dia ny hoe manana fanantenana aoreny mafy ny fanantenana ao an' Jesosy Kristy fa ho imoniny ambaran'ny soratra masina hoe raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao ho azy rery mivoninahitra ho amintsika izay ankasitrahany kosa ny zany teny zany satria mahatoky ilay nanome ny teny fikasana ho antsika tsiraray avy amen. Andriamanitra ray rainay aminaran'i Jesosy Kristy ianao misaotra anao zahay fa nampafantarinao anay anio indray fa Andriamanitra mitana ny teninao ianao Andriamanitra tsy mandanja fa izahay olombelona ny besiasy misaotra ray amin'ny fampahirezana sy ny fahafantarana fa tsy maintsy tanteraka ny teny fikasana satria Andriamanitra mitana ny teny fikasanao ianao ka tsy maintsy tanteraka izay lazainao ka ampio zahay mba ho tena zanak'Andriamanitra tokoa ka hitana ny teny toanao Andriamanitra omeo anay ny finoana hanana ny faharetana amin'ny zavatra rehetra omeo anay ny finoana mba hahitanay ny voninahitrao omeo anay ny fanantenana satria Andriamanitra Genesis ianao Andriamanitra mampisy ny tsy misy ry Andriamanitra rainay eo endreny soa tobakao aminay isanandro misaotra anao indrindra izahay tompo fa tsy nafeninao taminay ny sitraponao fa natolotra ho anay mpino sy ny kristianina koa indreto izahay tompo maneho ny fahavononanay mandrakariva hiatrika izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay satria fantatray fa ny fanahy masina dia miaraka aminay isanandro manavoatra ny fanoloran-tenanay amin'ny fanompona sy ny fanaradianao izahay koa misaotra anao indrindra amin'ny fitantananao sy ny fiainanay misaotra rahay fa noho ny fitiavanao anay no nanoloranao ny zanakao Jesosy Kristy ho avitray isolony melokay vavaka izahay ho an'ny fiangonana efatsikay mambavady ny tafo mba aminao amin'ny asa fanompona sy ny fampandrosoana ny fanjakanao ane ty fiangonana ity vavaka izahay ho an'ny mpitandrina Randriana Rosoalahy mianakavy izay efa natokanao hitondra ity fiangonana ity mba hanafery azy ianao mba hanafery azy ireo ianao amin'ny asa fanompona izay efa novidiny vavaka koa izahay ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra tsakanavaka mba hitombo finoana sy fikitra aminao ninona ady mafy hatrehany tsirairay eto dia tsaroana ireo izay manadino anao Andriamanitra ka varina mipiripirina any an-trano any aoko ho tsapany fa misy farany ane izao fiainana izao ary amin'ny farany misy fitsarana izay miandry antsika ka mila mibanjina zany fitsarana zany tsika ka mila mibebaka amin'ny fosiny saina mba ahafahantsika misitraka amin'ny famindrapon'Andriamanitra tsy adinonay koa ny firenena sy ny mpitandrina toanay sy ny mpitondra toanay aoka ny fanahinao marina aoka ny fanahinao masina ny taridalana sy hanolontsaina azy ireo amin'izay ataony rehetra ka ny fahatahorana anao Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy Kristy zanakao mitandrina amin'izany mivavaka zahay ho an'ny fiangonana ho an'ny vahoaka malagasy madinika izay hiara-ny fijaliana amin'izao fandalovan'ny siklôna maro eto amin'ny firenena izao eo koa tompony valanaretina Covid-19 mirary fahasitranana ho an'ireo zahay satria fantatray Jesosy fa dia kapoka taminao no ahasitranana azy
Zay vavaka tsy feno tompo dia ampinao. Ianao no hanampy ny vavaka izay tsy feno, tsy tanteraka. Ka dia ho farananay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianaranao manao hoe raha inay izay any an-danitra ho amasinina ny any anaranao. Tonga ny any fanjakanao. Ataony eny sitraponao. Ety an-tany tarinao. Omeo anay ny sasany. Ataontsika eo mpitsanganana ny fanekempinoana. Fanekempinoana nikeanina, fanekempinoana faharoa. Sangana amin'ny fiangonana. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana ny filazan-draharatsy izao angatana ny tompon'andraikitra mba hanatanteraka izany. Dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha sy ny asan'ny fiangonana isika ry havana. Aorian'ny filazana ireo raharaha samihafa dia andray fitenenana eto hanao fanentanana ny avy eo amin'ny VSK, ny SAFIFA ary ny STA, ary isy koa ny fanentanana ara-pahasalamana aorian'izay. Ary dia ny ray aman-dreny mpitandrina no hanohy sy hamarana ny raharahantsika. Anio ry havana dia ampatsahivina koa isika fa misy ny ankatoka ary ny fivoren'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Ary aorian'izao fanompam-pivavahana izao dia isy ny famangina ho fampahirezana ireo avantsika mananjo aorian'izao fanompam-pivavahana maraina izao. Taratasy avy amin'ny foibe FJKM. Ny foibe FJKM dia manasa ny mpitandrina sy ny kristianina FJKM rehetra hiombona amin'ny fanompam-pivavahana hitondrana ambavaka ny firenena manoloana ny voina samihafa. Izay ho tanterahana anio alahady 17 febroary izay manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Avy amin'ny sampana Dorcas Foibe. Araka ny tetiandron'ny sampana Dorcas Antananarivo Atsinanana amin'ity taona 2024 ity dia ho tanterahana ao amin'ny FJKM Antsahamaina famonjena ny alakamisy 10 martsa amin'ny 7 ora sasany maraina ny fivorimben'ny Dorcas Synodam-paharitany. FJKM Tranovato Ambadonakanga sampana mpanazava stily fivondronana
andrin'ny finoana fa 440. Izy ireo dia anatanteraka ny andian'ny faharoa amin'ny hetsika fizahana maso izay ho tanterahana ny sabotsy fa 5 sy ny fa 4 martsa ho avy izao ao amin'ny akany RFM Ambatonakanga izay entina hatrany ankalazana an'Andriamanitra noho ny fahatelopolo taona ny sampatia tao amin'ny fitandremana FJKM Ambatonakanga. Ny foibe FJKM ihany. Ny foibe FJKM dia miantso ny zanaky ny fiangonana rehetra FJKM izay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny famoronana hira sy fanaovana sary mba handray anjara amin'ny hazakazaka masina amin'ny famoronana hira faneva sy sary famantarana ny hazakazaka masina. Ireo andinindininy makasika izany dia azontsika alaina ao amin'ny fandrarana fampatsiahivana ny ray martsa no farany fanaterana ny sanganasa. Avy amin'ny Institut de formation et de recherche pédagogique izay eto amin'ny taranja scientifique taona faharoa avy ato amin'ny IFRP Amodinandohalo dia manao izao taratasy izao mba ho fangatahana fiaraha-miasa eto amin'ny FJKM Ambavadin'ny Tafy fa mikasa hanao hetsika fampisehoana ny mpianatra siantifika taona faharoa amin'izao ary izay ho vinavinaina ho tanterahana miaraka amin'ny atoko-pihira ampifity avy amin'ny FJKM Isotry Fitiavana. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 5 martsa ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny chapelle militaire Ampahibé Betongolo sy eto aminareo. Mikarakara izany hetsika izany izahay mba ho fanomanana sahady ireo hetsika maro samihafa izay atrehan'ny mpianatra mandritra ny fiofanana amin'ny ivitoerana misy anay dia ny voyage d'étude sy ny sortie de promotion izany. Koa dia mangataka alalana avy aminareo amin'izany izay ary varotra tapakila amin'ny vidiny 5,000 ariary. Avy amin'ny sampana lehilahy kristianina foibe. Araka ny tety andron'ny taona 2024 dia antsoina isika Brownie SLK isam-pitandremana mba ho tonga hamonjy ny fiofanana izay ho tanterahana ao amin'ny FJKM Andriampamaky Jerosalema vaovao ny sabotsy fa 17 martsa ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina izay ampiofanan'Andriamatoa Randriampita Tovimanjato mpitandrina filoha mpanampy SNK foibe izay azahoantsika miofana no azahoantsika mampandroso ny fikambanana hoentintsika. Raha misy sampana asa fitoriana ny filazantsara. Araka ny tety andro amin'ity taona ity dia ho tanterahana amin'ny 17 martsa ho avy izao ny komity lehibe ny sampana asa fitoriana ny filazantsara eto amin'ny synodam-paharitany misy antsika. Izany dia atao ao amin'ny FJKM Betela Sud Ambohipo izay anomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Amin'ny fotoana io no andinihana ny fanatanterahana ireo sorotr'asa amin'ity taona ity. Toy ny isan'ny taona ihany koa dia anatanteraka ny hetsika opération fromage isika ka ny ezaka vitantsika amin'izany dia hoentina hatrany hamatsiana fitaovana ireo mpitory ny filazantsara any amin'ny toerana sarodalana ary trapasairanana amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny anjaranareo ary dia ny billet miisa 10 izay atolotra atsika. Farany anatanteraka fambolekazo ny sampanasa AFF eto Antananarivo sy ny manodidina ho fandraisana anjara amin'ny ezaka iombonana amin'ny hazakazaka masina izay ataontsika FJKM. Izany dia atao any Andranona Ohatra Ankazobe amin'ny sabotsy fa 17 martsa ho avy izao. Iarana tanteraka amin'ny AFF izany koa ny firalahin'ny mpitandrina eto amin'ny synodam-paharitany misy antsika. Taratasy izay voaray eto anivon'ny fiangonantsika.
avy amin'ny voameran'ny fanisana mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitoy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera ao amin'ny tokotany ao antsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny fikambanany diakona sy loholona. Ilazana isika diakona sy loholona fa aroso ny sabotsy fa 10 martsa ho avy zao amin'ny 7 ora maraina ny fiofanana izay tokony ho natao ny 12 martsa 2024. Ny tondra ny fampianarana amin'izany dia ny ray aman-dreny mpitandrina Dr Irako Andriamasoa Ami filohan'ny FJKM. Ny lohateny ho velabelarina amin'izany izay arahana fanontaniana itondrana valiny dia ny hoe votozy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Avy amin'ny STK. Asaina ny mpikambana STK rehetra mba hijanona aorian'ny akatoka handaminana ny fisindana izay ho tanterahana. STK ihany, misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tanteraka soamatsara ny fivoriam-be izay natao omaly 20 febroary. Maneho fisaorana feno ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana, ny ray aman-dreny ary ny mpikambana rehetra tamin'ny fanaovana ho zava-dehibe izany fotoana izany. Avy amin'ny antsana ambadiny tafo, ilazana ny mpikambana amin'ny antsana ambadiny tafo fa misy ny fianaran-kira anio 17 febroary amin'ny 3 ora tolakandro amin'ny tokantranon'ny Silofo sy lala dizaine. Avy amin'ny safifa, ilazana isika fa misy ny asa sy fampahiresana aorian'izao fanompom-pivavahana izao. Ilazana koa ny mpiandry sy ny mpiomana miasa fia sy ny sakaizan'ny fifoazana fa mianatra hira isika ho fanomanana ny fankalazana ny 70 taona safifa. Volana sikitana. Fampatsiahivana ny vokatry ny volana sikitana dia ho tanterahana ny alahady fa 9 martsa izao. Valopy no zaraina ka dia misaotra antsika sady amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Izay afa dia afaly maneho fisaorana antsika fiangonana sy sika rehetra izay nanohana sy nitondra ambavaka tamin'ny vokatra izay nitanterahana tamin'ny alahady lasa teo. AFF ambavady mitafo sampanasa. Ilazana ny biraony AFF hijanona fotoana fohy ao atsinanatrano rehefa vita ny fanompom-pivavahana izao maraina izao aoka ifampilaza. Avy amin'ny taniketsa. Ampatsiahivana isika rehetra mpikambana mba hijanona aorian'ny fanompom-pivavahana eto am-piangonana ny famotoana isika aoka ifampilaza. Taratasy fisaorana. Ny reniny Razay Arsoa Edvige ny ray tampo aminy ao anatin'izany Rakotovao sy Perline, Rabetrano Andrianabo sy Janine, ireo zanany, ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fakasitrahana feno ny mpitandrina mivady, ny biraon'ny fiangonana, ny sampana sy ny fiangonana manontolo izay nampahery ny trotro ambavaka ny dododona notrona azy ireo tamin'ny fodiamandry avan'izy ireo raha noromanana raha izay nirino. Andriamanitra manakaripahasoavana ny hamaly fitianareo. Ny fianakaviana dia namena fararakitra ho fanohanana trany ny asan'ny fiangonana. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo ny fodiamandry ny ava-malalanay Rabezagnahary seta ny zoma zay natson'ny ray ody any aminy ny zoma fa 20 febroary 2024 rehefa nivahiny 4 taona teto an-tany. Ny mampandehantsika dia ny zanany, ny zafikeliny, ny ray tampo aminy sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina ny asabotsy fa 7 febroary 2024 teny amin'ny fahasan'razana Isoavykely Ivoara Masindray. Ny famangina dia ho tanterahan'ny fiangonana amin'ny fotoana izay mahamety azy. Ny fianakaviana dia manao izao taratasy izao. Ny fianakavian'ny Tompo Klara
razam-pezanary 7 dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno an'Andriamanitra no nahafahana nanompo azy teto amin'ity fiangonana ity. Ankehitriny nanatanteraka ny fiazakazahana izy, mitahiry ny finoana ihany koa. Ankehitriny dia tehirizina ho azy ny sadrim-poninahitry ny fiainany. Ny zanany, zanaka manjafiny sy ny fianakaviana manontolo dia maneho ny fialan-tsiny ho an'ny fiangonana noho ny fahataran'ny fampahafantarana noho ny afenondrano be loatra, dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo. Filazana manjo ihany amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo fa ny ava-malalana raha ary vololona Paulinette Lydia dia natsoin'ny ray ody any amin'ny ny zoma fa 5 febroary 2024 teo amin'ny fa 770 taonany. Ny mampandehantsika dia ny zanany, ny zavikeliny, ny ray tapo aminy, ny ray tapo amin'ny vadiny, anatin'izany veuve Razafy Mahefa Rajavely Doreta sy ny zanaka manjafiny, ary Razafy Tsialonina Andry Mahefa, ary ny havany ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao an-trano ny lo 2Y37G ampasan'ny malo ny alahady fa 17 febroary 2024, ary hoentina isaorana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Analakely. Alohany ametrahana azy any amin'ny fasan'aziny ao Ambohimalaza. Ny famangina ho fampahaizana ny fianakaviana dia efa notanterahana. Dia toy izay ireo asa sy taratasy voaray eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Manatitra trano ny fiarabanantsika rehetra mpianakavin'ny finoana. Mijoro eto ny tenako solotenan'ny fikambanana volana sikitany. Ny alahady 9 marsa 2024 izao no anatanteranay ny vokatra fanaona isan-taona noho ny fihetsika sakana rehetra izay tokony mbola arahintsika nefa dia tsy isy ny zavatra avadika ho vola fa valopy no endrika anatanterahina izany vokatra izany. Izay efa zaraina manomboka androany sahady. Manentana sy mandisika antsika rehetra ary izahay mba handray izany valopy izany ho fanohanana fa indrindra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika, ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosiana 3:7-7. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mamerina ny fiarabana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika. Ny sampana fifoazana mankalaza n'Andriamanitra noho ny 70 taona. Martsa 27 martsa 2024. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, koa taterao ny fanomponao. Efesianina 2:2-10, Timoty 2:4-5 tapany farany. Manasa antsika rehetra ry havana ny amin'ny daty ny 17 martsa ho avy izao, izay fotoana ankalazantsika an'Andriamanitra amin'izany fotoan-dehibe izany. Isy ny fampopovavahana tanterahana eto amin'ny fiangonantsika, arahany ny asa sy fampahirezana ao anatin'ny fampopovavahana ihany. Ny folakandro kosa manomboka amin'ny 2 ora dia isy ny rindran-kira lehibe izay iarahana amin'ny antoko-pihira eto an-toerana toy ny miasafia, ny ama, antsa, ny taniketsa sy ny esteke, ary nisy ihany koa ireo antoko-pihira avy any ivelany izay nasaina toy ny antoko-pihira ny afaka, ny kate ambady vinaky. Izany moa dia tsy misy vidividirana fa isy ny valopy solon'ny rakitra zany fandraisantsika anjara. Koa satria mety tsy ho afaka hody isika ny amin'izany fotoana izany, ny maraina fampopovavahana, ny hariva ny folakandro rindran-kira, dia isy ny sakafo sahaza amin'ny vidy mirary izay manaja ny fepetra ara-pahasalamana amidy izany.
dia efa misy mivarotra moa ny bie ny tapakila ao ivelany ao. Dia mba ho fiombonantsika dia mangataka koa ny sampana fifoazana mba ho akanjo fotsy ny arahantsika manao. Io fiomanana amin'izany fotoana izany ary havana dia isy ihany koa ny fifadikanana sy fifanasa-tongotra. Io indray dia tanterahana amin'ny asabotsy izao, izany hoe ny 5 volana martsa 2020 sy 2021 tanterahana ao amin'ny Akandra Albert Daniel, manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Dia anasana itsika izany izany fotoana rehetra izany. Ary misy fotoana fanindry koa moa amin'io ny FDL, diakonina sy lolona tatoerana, dia tsy maninona rehefa vita ny FDL dia afaka miakatra ao amin'ny akany ihany koa izy ireo. Ho voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Dia mbola manatitra ny fiara-panatrany tompoko. Ny joroko eto dia mahatompon'andraikitra ny samma ao amin'ny synôda partany. Amin'ny asabotsy izao dia misy fiofanana aloha ho an'ny mpampianatra sekoly alahady ary famelabelarana amin'izay rehetra fanatanterahana ny samma. Dia anasana amin'izay zany atsika mpampianatra rehetrarehetra manomboka ny samma amin'ny 13 volana marsa ao Ambohijatovo-Avaratra no an'ny faritra ety ambony. Dia manaraka izay dia tsy ny mpampianatra sekoly alahady ihany ny atsony, fa ianareo rehetra izay mbola hampianatra sekoly alahady na hampianatra ny ankizy, ary atsonay manokana amin'izany ny afa, satria maro ny fiangonana eto amin'ny synôda partany amin'ny sekoly alahady efa nanokafanay ny atao hoe sekoly alahady vavolombelona izay niainga tamin'ny fanaovana mission d'enfant teto Ambavadin'ny Tafo tamin'ny fahazato taona ny sekoly alahady ny Ambavadin'ny Tafo. Dia efa manomboka ny paritaka izy io ka izany ny anasanay ny mpampianatra fa mba hiaraka anatanteraka n'izany mba ho saina ray sy vavay iray ny ahafahantsika miaraka midera sy mitondra ny ankizy rehetrarehetra manerana ny sahan'ny FJKM mitory ny filazantsara ho an'ny ankizy. Manomboka izany ny samma amin'ny 13 volana marsa amin'ny 8 maraina ao Ambohijatovo-Avaratra. Dia manasanareo ihany koa amin'ny asabotsy izao manomboka amin'ny 8 ora maraina fanofanana mpampianatra sekoly alahady, tsy ho an'izay efa mpampianatra irery ihany fa ho an'izay efa mbola hampianatra sy mbola hampianatra ihany koa. Dia zao hoe misy sakafo amin'ny 2 ariary ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana amin'io sabotsy io fa aza misahirana mitondra sakafo intsony ianareo. Dia ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Mbola misy riavana ireo fampandrenesana sy filazana manjo izay mbola voaray eto am-pianantanana amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo ny fodiamandry ny reny malalanay Rasoazana Manga Marceline Dorcas. Ny mampandrehantsika dia ny zanany, ny taizany, ny zafany, ny zafikeliny ary ny raitapo aminy sy ny fianakaviana iray manontolo. Ny nofiny dia hiala ao Anjoy Ambomanoro lo VK 47 eo akaiky ny relais de la Haute-Ville ny alatsinainy fa 20 febroary 2020 amin'ny 12 ora sasany ary hoentina anomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika FJKM Ambavadin'ny Tafo alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fahasampianakaviana ao fiaferana. Ny famangina ho fampiarezana ireo fianakaviana dia ho tanterahantsika aorian'izao fanompam-pivavahana izao.
tonga eo amin'ny fotoana ny 10 minitra ny fahasalamantsika tompoko. Mbola iverina ihany tsika hiresaka ny Covid-19. Fa nahoana moa fantaritsika raha teo fa mbola eo andalana eo foana izy eo akaikitsika eo foana isan'andro raha tsy eo anilanao eo ary izy amin'izao fotoana izao. Dia fampitsahivana sy fampitsiarovana ireo zavatra tokony tsahivana isan'andro no holazaintsika vetivety. Tsy hamerina intsony hoe inona moa ny Covid-19 aretina vokatry ny virus anankiray ary mifindra amin'ny lalan'io virus io tena mifindra, mora mifindra tokoa ary tsy hampozina. Zara manontany zao iza atao aminareo tsy nanana mpiara-miasa na havana na olo-patatra tsy voan'ny Covid ngamba tsisy zany fa hitsangana daholo nareo. Mamindra amin'ny olona le izy tsy amin'ny sakatsika na amin'ny alika kely fa tsy olontsika sy amin'ny olona amin'ny alalan'ny pitidrora saiky miteny ianao, saiky mikohaka ianao, saiky mievina ianao dia misy pitidrora foana mivoaka amin'ny vavanao. Fa tsy hoe za tena madio na zany tena miborosy nify intelo indimy isan'andro antsy izay misy foana mivoaka rehefa ao aminao le izy ary zay iny mamindra. Rehefa mikohaka ianao malasa izy mety atratra ray metatra latsaka kely, mety oatra arakarak'le izy fa ray metatra moa zany lazaina amintsika fa iny rehefa farafahakeliny iny fa aloha mihoatra noho ny ray metatra ho hitatsika eo zany. Ary tsy hita maso ny fifindrany rehefa kohaka zany evina sy zavatra ary koa na ny zavatra misy an'le virus rehefa mikohaka ianao manao an'izao amin'ny laty tanana moa le fitenin-jareo azy lava tanana ianao dia fatary fa feno iny akanjonao iny, feno iny. Rehefa mikohaka ianao sendrasendra amin'ny safy vava fa nisy rora kely zao vony tananao. Miditra ianao ampiasana manodina poignet, mankany amin'ny toilette manodina poignet, manodina robinet, vo iny. Tonga ny anankiray avy any manodina le poignet, manodina le misintona sasy dao, vo izy. Tsy mora mifindra dia mifindra tokoa io aretina io averina indray. Ary io zany vokatry ny tanana maloto koa zany tena ao. Ny fisehoany tsy averina aminareo tsony. Manahoana moa zany fisehoan'ny Covid tsy aorina aminareo satria efa vonareo na ny efa vony namanareo na efa vony havanareo na ny olona rehetra na efa vony olona ray bus taxi be aminareo vo ka tsy averina aminareo tsony ahoana ny fisehoany na dia toy ny hafanana kely mangorangorana ina koa serisery tsy mety afaka aretin'andoha misy marary andoha tsy mety afaka mihitsy le aretin'andoha tsy manintsy manino nefa rehefa ataony fitiliana vo izy. Dia ny tena ahafantarana azy aloha zany ny fitiliana sy ny dokotera mahay azy. Ny dokotera tena mahay azy sy ny fitiliany ataony. Boka ary ahoana ary zany ny fomba atao mba hiadina amin'io zavatra io. Ny fomba atao hiadina amin'io zavatra io voalohany zany ny virus fantatry ny dokotera rehetrarehetra zany fa tsisy fanafody mahafaty azy, tsy misy fanafody mahafaty azy. Ka rehefa tonga ao aminao izy tsy maty ny fanafody ninninninnininy zay ampiasaina nefa kosa miforona miaro tena ny tenanao, miaro tena misy hery fiarovana ao anatin'ny tenanao afaka miady aminy. Raha kelikely izy maty ny resiny, raha bebe izy maharesy azy. Zay zany le hery fiarovana aminao zany tena hiadina amin'le izy. Ka inona ary zany no atao mba hiarovana mba hiadina amin'le izy. Voalohany indrindra dia fanajana ireo hetsika tsy azahoanao mikasika amin'le virus. Tsara rindra mihitsy atao am-piangonantsika tena hitako mihitsy tsara rindra mety tsy fantatro na fitsifizy mety tsara rindra eto amintsika tsara zay. Fa fantaro fa eo ivelany eo koa le izy fa tsy ato ihany. Eo ivelany mandrapahatongary amin'ny arabe mandrapahatongary amin'ny trano dia tokony mahana foana zany naiza ny teny amboary tsara ny masika
avereny indray manao gelina mialetsy raha misy gelina ny posy ampiasao foana dia tandremy tsara azafady miala miembotra ray na 2 metatra mian'ny 2 manindra rehefa miresaka amin'ny olona fa tsy hoe zao kia zao iny a foanana miaraka amin'izay iny ry tovovavy sy zazavavy tsy mety tsy maninona fa io nge namako alo asorona kely ny masika anao bizo oka zay iny avy lao any iny dia zay zany ny atao aloha faharoa mba ampitomboina lehibe fatanjahany tena nanety fiarovana dia marobe moa izy ireo misy ny fanafody misy ao anatin'la fanafody moa zany fa fantatrareo ina moa ny tsy fantatrareo za be itenenareo za be ampianatra anareo tsony toy ny magnesium ny zinc ny selenium vitamine C mampatanjaka fantatrareo daholo zany nareo rehefa mandeha any amin'ny pharmacie meo manebesis zay meo fantatrareo le izy fa nefa oka tsy hanao dokotera tena foana jereva ihany dokotera rehefa mana azonareo misy koa amin'ny sakafo tena tsara mety mampitombo ny hery fiarovana satria iny satria misy an'ireo zavatra ireo izy ny akondro jasa misy ny atao hoe rokandro malagasy izy reny koa azonareo rokandro malagasy mo fomba fitenitsika ihany io fa tsy de hitako loatra ny malagasy azy satria le zavatra atao ohatran'ny zava-maniry avy any velany ampidirina za mba nieritseritra hoe ny ravy tsara dia zavatra malagasy rehefa nandeha nanao stage tao centre national de recherche pharmaceutique eny eloany tia natao hoe ravy tsara ozy izy nampidirina teto Madagasikara io fa le ravy tsara atsika le avozo fantatrareo dia okalofa lasa lavabe dia bedy dia zay zany le izy zany zavatra zany nefa atao eo masony dokotera fa ny tena loza mety izy fahasarotana io zavatra io rehefa nidina le virus tonga ty amin'ny avokavoka dia simba le avokavoka ozy izy mitsapy hoe manao pneumonie virale karakaraky ny fahavoazany ao mahatonga le hoe forme grave kelikely 20% 10% ny poumon tsy ny avokavoka 50% mahery efa grave ary amin'izay fotoan'izay zany tsy hiasa ny akamaroany ny avokavoka zay mpikirakira ny oxygène iaina atsika dia hiena le oxygène rehefa miena ambany dia ambany iny kivikivy ny dokotera fa tsy hoe resy izy akory mety koa mandeha any amin'ny lalandra miparitaka amin'ny tenanao misy fahasimbana kely any mety misy raha kely mivongana any rehefa tonga any amin'ny lalandra any amin'ny fo tsentsiny io manao infarctus le olona maty na any amin'ny lalandra be aty amin'ny avokavoka tsentsiny io manao embolie pulmonaire maty tsy avotra ele ka izy nge mbola andresaka tamiko teo e mbola mba hisoroana an'izany dia tsy maintsy miaro tsarovo zay tsy maintsy miaro tsika mana mafy ny hery fiarovana ary amin'izao fotoan'izao mikaroka reo lalim-pahaizana mana-pahaizana daholo moa tsika rehetrarehetra moa izy aontsiny fa reo lalim-pahaizana manokana ny karoka ny fiarovana tsara indrindra amin'izao fotoana ary voapirofo première vague deuxième vague troisième vague tsanga foana fa miafaka foana ny tena fiarovana tsara indrindra dia ny vaccine tompoko ny fiarovana tsara indrindra andoana masika be raha maheno ihany areo amin'izao fotoan'izao androany zao raha mbola tsy manao vaccine dia manaova vaccine zay aza matahotra rehefa manontany manao vaccine be anao fa maninona ka le vaccine manao zao en fait mandeha matahotra le tsindroniny zay moa fa zatra mitsindrona amin'ny zavatra fiatrametra tsy matahotra zay fa efa zatra nanindrona koa fa izao tsy marary indriny marary kely ohatran'ny tsongo etrehitra ohatran'ny tsongony le anina mpanongotra kely mahafinaritra anao ohatran'iny fotsiny zay fa ataovy tompoko ny vaccine raha te hitanareo eran'izao tontolo zao efa miprofo eran'izao tontolo zao zany nataon'ireo lalim-pahaizana sy mana-pahaizana fa
io vaccine io mampiena ny covid fa io kosa aloha tsy hoe atapitra azy efa teneniny hoe na manao an'io ary ianao vo ihany voan'le covid ihany fa kosa tsy hanao le forme grave tsony le azakazahana tadiava oxygène tapaka ny jirama dia lany le oxygène de hoe jirama edy nafaty azy tsy ny jirama mihitsy ny namono azy a zay tsika malagasy moa za tsy tseny hoe tsika kristianina fa hoe zay tapitrandro vite rehefa any dia zay zany fa zareo mpikaroka miteny hoe raha natao an'izao mety tsy zay zay ka zay zany ny amin'ny vaccine efa nresaka antsakany sy andava momba an'izay ny ministera maly ny vaccine rehetra mety daholy fa tsisy hoe zao ny tena tsara ty ny tena ratsy anankiray mety hiakatra kely ny hery fiarovana anankiroa miakatraakatra fahatelo tena mety hiakatra 100% zay mahatsara an'le manao fahatelo na inona ataonao fa misy anankiray fotsiny efa fantatry ny dokotera tsy azo atao amin'ny olona marefo sy ny antitra loatra ohatranay ny antitra be mahery ny 70 taona na reo atao hoe marefo be diabétique non équilibré na ireo marefurefo misy tension mal traité na ohatran'izay zay moa le ataontsika hoe marefo misy marefo koa dia le anankiray atao hoe sinofarme fa tsara ihany mamonjy ny tobo fahasalamana ampiarahana amin'ny fivavahana koa loatsy atsika kristianina nefa tsarovy fa za mino sy matoky fa Andriamanitra koa ny nanao an'ny dokotera sy ny mpitsabo ka azadinoana izy ireo tompoko zay tompoko mba afatra kely ataoko aloha tsika ngamba hivavaka kely anao vavaka kely vavaka tsika ary Andriamanitra o rainay mpanorona anay miverina mivavaka aminao zay amin'izao atoandro zao eny tompo avy namakafaka kokoa tokoa tamin'ny aretiny mandoza amin'izao fotoan'izao izahay fantatray fa ianao na tonga anay anao zany satria anao efa miteny hoe anjakao zao tontolo zao dia nianaranay zany ka dia zay mba fantatray nefa fantatray fa ianao raha tsy ianao no manampy anay dia zava-poana ihany ny ataonay dia mivavaka koa zay tompo andro efa vo na eo ampitsaboana amin'izao fotoan'izao da io izy ireo tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka kely zany amen. arahaba raha ilaina soafina ny tompo mombanao izany fiaraban'ny anjely izany ry avako ny fampiarabantsika no tain'Andriamanitra manokana mahatratra zao an'io izao dia te-pendohana aloha zany dia ianareo rehetra raha ankizy rehetra rehetra mba mity hafa mafy hoe na rehetra tonga eto dia ankizy rehetra zay saotra anareo raha ankizy fa tena mahay mitehaka tsara nareo dia rehefa mivavaka dia tsy mitabataba-tsony efa nitehaka nareo zay dia aza mitabataba-tsony zay eny ry avako mifampiarapitsika no tahin'ny tompo manokana fa fotoan-dehibe mandrakariva no omeny antsika fa raha ny fanentanana ataon'ny dokotera teo tsika dia maro ny zavatra mitranga sy manahirana amin'izao vanim-potoana izao misy miaona an'io sy tafahoana ntsony raha-pitso misy miaona raha-pitso sy tafahoana ntsony amin'ny raha fakapitso ny aina tsy mifametra fa ny zava-dehibe ry havana dia zao misaotra an'Andriamanitra sika fa afaka miaona salamizao dia mifampiarapitsika dia mba te araba manokana ry havana fa ohatra mahita tarehin'olona tena ela tsy hitako mihitsy raha misy vaovao samba ny vao tonga eto na zanakapelizana ela tsy teto toko fa tonga eto an'io dia mba manasa anao mba mitsangana amin'ny toerana misy anao misy maromaro izy ireo dia tena fifaliana ao anay ny miara mivavaka aminareo ankehitriny tena resy lahatra tokoa zay fa ny toerana sy ny misy atsika sy ny asa fanompotsika no mizarazaraina samihafa fa ny Andriamanitra ivavahantsika kosa dia tena iray nataonareo zava-dehibe ny fahatongavana eto dia miaraba anareo zay mirahasoa anareo zay ary mariky ny fiarabana ireo dia tehiko zay rehetra saotra atsika tompoko
misaotra anareo ihany teo dia tahaka ny anekisy teo ihany teo ny afatra ho an'ny lehibe fa tsy olazaiko tsony le izy moa mahafinaritra ry havako raha nanaraka tsara ianareo ry havako teo a ny filazana ny raharam-piangonana dia mahita tsara ianareo fa maro be ny zavatra izay mifanotona tafaradalana kristianina tsika ry havako magataka ny fitarian'ny fanahy masintsika fa ny fahaizana mandamina no entina miady dia ianao ny mandinika hoe amin'ity andraikitra ity ve azo soloana sa tsy azo soloana raha azo soloana ianao dia afaka miala fa rehefa tsy azo soloana ianao amin'ny andraikitra iny dia tsy afa miala ianao izay dia alamino ny zavatra rehetrarehetra ry havako fa tsisy asa fanompoana ambony na asa fanompoana ambany ato anatin'ny fiangonana mbola misy asa hafa raha amin'ny fahadimy volana martsa ato anatin'ny synode apartany fa ninina tsy nolazaina tamintsika satria efa tena betsaka ny programmatsika ry havako amin'io fahadimy volana martsa amin'ny asabotsy ho avy zao ny zava-dehibe zany dia mifampivavaka tsika mangataka ny fanahin'Andriamanitra tsika mba hitaridalana tsika fa indrina ny atsiarovantsika fa na tsy afaka mifanatitava daholo ary tsika amin'ireny asa rehetrarehetra reny dia mifampatsiaro ambavaka sika ary samy mahatsiaro fa na tsy eo ara ny rahalahako na tsy eo ara ny anabaviko na tsy eo ara ny namako dia mahatsiaro ambavaka izy any amin'ny fivorim-piangonana hafa izay alehany ihany koa amin'ny fotoana io tsy lazaina tsony mianatra sefala moa ao anatin'izany betsaka ny zavatra mifanojo fa ny zava-dehibe ry havana dia zao tao ina ny vanim-potoana nanomboan'ny covid-19 iny nisy ny fikatona ny fiangonana fa vao nisokatra ny fiangonana dia lasa ny rodorodo daholo reo asa maro samihafa izay tsy maintsy atao ary tsy azo avelo izany mahatonga an'ireny fotoany ireny mifanotona sy mifaniny fa dia mangataka ny fanahin'Andriamanitra tsika mba hitahadalina antsika toka amin'izay sehatra rehetra ny raha ny tompo antsika dia mba hitondra fampaherezana hitondra vokatso ary hanavoan'ny fanoloran-tena antsika ireny fivoriana sy fiofanana maro samihafa ireny farany ry havako amin'ny alady farany amin'ny volana tahaka an'izao dia fanaontsika ny miaraba ireo manana tsingerin-taona ao ny fanankalaza zany tamin'ity volana febroary ity misy ny tratran'izany mihitsy amin'ity 27 février ity misy ny mbola rapitso ny raha afakapitso moa tsisy tsony manasa anao ary afaka mba hitsangana amin'ny toerana misy ianao ianao izay manana tsingerin-taona amin'izao volana febroary zao za moa tsy maintsy mitsangana fa za tsy ao anatiny akory manasa anao ary afaka mba hitsangana dia ireo zanako atao amin'ny estekeny andiaviko mba andeha hizara ny fanomezana izay atolotry ny tompo sy ny sampanantanora kristianina ho anareo ry havako zao ny vivakiny eo manao hoe ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina sodrano zany ry havako mba ho toavy ny tompo aminareo tokoa anie ka ampiorenana ianareo amin'ny finoana sy ny fanantenana ka tsy arovanareo mandrakariva fa na amin'izao volana febroary zao sy amin'ny fiainanareo manontolo le Andriamanitra ny fanantenana momba sy mitantana ny fiainanareo mandrakariva hivavaka isika rehetra havako tompo misaotranao indrindra izahay no ny amin'ny fivimbinanao ireto ankizy tanora lehibe izay ao ny efa nahatratra sy mahatratra sy ahatratra ny tsingerin-taonan'izy ireo amin'izao volana febroary izao toavy amin'izy ireo Jesoa ny tsodrano izay efa notononona tamin'ny anaranao teo fa ianao le Andriamanitra ny fanantenana tokoa anie ampitoetra ao anatin'izy ireo ny fanantenana ny finoana ary ny fifaliana ka tsy arovany fa tsy amin'izao volan'izao ihany ianao no mitantana sy mitsodrano azy fa mandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao dia tehirizo aminao mandrakariva azy ireo Jesoa mba hanome voninahitra anao amin'ny fiainany manontolo ary izay rehetra ihany koa tompo mba samy ahatsiaro fa mitantana sy momba anay ianao indrindra fa amin'izao vanim-potoana sarotra izao ko ataovy mahatoky ianao izay Jesoa eny mahatoky hatramin'ny fahafatesana mba hisitrahana ilay satroboninahitra ny fiainana izay atolotra ao anay rahatrizay dia amin'ny anaranao Jesoa no anonona izany vavaka izany misaotra tompo amen sika rehetra iavana itehaka ho fiara-pana zao ty afaka mitetraka ianareo araka ny fanambara teo
izy fianakaviana ao ampahirezina manamanjoa terapitso amin'ny 12 sasany eto am-piangonana. Ny famangitsika an'izany fianakaviana izany dia rehefa aorianany ny asa fampahirezana ifampitaonao amin'ny akany eo sika dia andeha hamangy azy ireo iry akaiky ny relais de la haute ville ireny misy azy zany akaikitsika ety hany ety Anjoy dia mba ifamitaontsika rehetra mba andeha hamangy sy hampahery izany fianakaviana izany. Dia an'Andriamanitra ireny ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa amintsika rehetra azahoantsika manatanteraka izay tandrify antsika tamin'izay rehetra nambara teo. Hanavoan'ny fanoloran-tenantsika isika ry havana ka amin'ny alalan'ny rakitra no anatanterantsika izany. Tsarovy fa izay manome ampifaliana no akasitrahany tompo.
ho fanolorana ny rakitra dia ataontsika ny hira fa 570 sy 900 ka ny 9 sy 4. Tsangana isika. Zao dia marina sady ny fotoana sika ry havana ka anatanteraka ny anjara asany ny antokom-pihira ama. Aorian'izay dia ny tsodrano izay ataon'ny mpitandrina. Aorian'ny tsodrano dia ataontsika ny hira fa 773. I say,
andeha amarana izao fotoan'izao ary sika ry avako malala ny ireny amin'ny fandarana 7:7 ny andininy voalohany no iraintsika mialohan'ny tsodrano ary andeha ny andininy fahatelo hanamafisana ny toriteny no iraintsika ao aorianany tsodrano andeha aritsangana sika. raiso amin'ny finoana ry avako malala fa ho tanteraka aminareo zao tsodrany zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izao manao hoe ary Andriamanitry ny fanantenanany amenanareo amin'ny fanantenana amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina ho aminareo any ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny andininy fahatelo. Petraka sika mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo any ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana sy ny fahefanatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ampatsiahivina zany isika ry avako malala ao aorianan'ny feokira fa ny mpandray fanasan'ny tompo dia miatrika ny fiomanam-panahy.